tany amin'ny faritra telo teto Madagasikara no nisitraka ny tetikasa mpazany zaza na sehatra asa natsarana ny antokaran-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo ny zaza amam-behivavy dia ny faritra Vakinankaratra, Amoriny Mania ary Tasy izay nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hifaranany taona 2024 no totosaina araka izany fivoriana fahadimy sady farany tetikasa tao amin'ny kartona nosy ny 2024 izay niarahana tamin'ny ONN na FIB nasionaly ho an'ny fanjarian-tsakafo. Tanterahana anio ny famaranana ny atao hoe fivoriana fahadimy ny komity mpitantanana ny tetikasa antsoina hoe mpazanona na sahaza ity sehatra asa hanatsarana ny antokaran-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo ny zaza amam-behivavy. Io tetikasa io dia tetikasa iarahan'ny gouvernemanta malagasy miarahan'ny ministera anankitelo sy ny foibem-pirenen'ny fanjarian-tsakafo na ONN, ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ministeran'ny fahasalamana, ministeran'ny rano fidiovana fahadiovana ary ny gouvernemanta japonais amin'ny alalan'ny JICA. Ny fahombiazan'ny tetikasa mpazany zaza dia mampiseho ny fahavononan'ny fanjakana malagasy sy ny JICA hiady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazo eto Madagasikara. Ny dingana manaraka amin'ny tetikasa dia hanoizan'ezaka izany ary hisy fiantraikany bebe kokoa amin'ny fiainan'ny reny sy ny zaza malagasy.